Serisetra amin'ny mpitsabo mpanampy ikatona ny CSB service minimum ny hôpitaly amin'ny alarobia alakamisy zoma. Fahantrana lalina misy eto Madagasikara lasa tsy zarizary ny sehatry ny fampianarany. Fampodiana ireo teratany malagasy mahery ny 2 arivo ny fangatahana. Magnano mbola tsara korialy atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matinaly ity aniany Sabotsy fa 5 ny volana Aogositra taona 2024 tonga soa indray tao amin'ny fotoana ny vaovao manasana ampanajanga anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny mazatra moa dia andesitsika manomboka ny vaovao aloha ny tatitra mandina ny antotanisany coronavirus eto amintsika. Jessica Miray no amintina amin'izany eo amin'ny rindratsary ny Mathieu Prince. Nisy olona 2 indray no lavon'ny Covid-19 teto Madagasikara tao anatiny 420 ora ka tafisiakatra 490 androany ireo namony ainy. 120 kosa ny tranga vaovao any androany. Ny 27 amin'ireo eto Analamanga avokoa, Antananarivo renivohitra, Avaradrano, Ambohitra Atsimo ary Atsimondrano. 17 amin'ny faritry Diana, 9 ao Matsatram-bony, 4 ao amin'ny faritry Sofia, ao Antsoia avokoa, 3 ao Sava, Sambava, Andapa ary Antala, 3 ao Atsimondrefana, 3 ao Anosy ao Tolaniaro avokoa, 2 amin'ny faritry Boeny ary 2 ao Vakina Karatra. 20 sy 330 izany izao ireo marary andalam-pitsabona manerana ny nosy. Ny ampy 5 kosa ireo marary en forme grave ka mitotaly 470 amin'izao. Ireo sitrana kosa ny ampy 20 sy 200 ho an'ny androany hatrany. 7 sy 530 sy 5 alina ny fitambaran'ireo test PCR vita teto amintsika ny volana Martsa hatramin'ny 14 ny volana Aogositra teo. 20 sy 440 kosa ny gène expert vita ho an'ny zoma 14 ny volana Aogositra araka ny tatitra ny CCO ny voakandroany. Tafisiakatra 420 sy 730 sy 1 alina araka izany ny isan'ny olona voan'ny Covid-19 hatramin'ny dirany ity valana retiny ity teto Madagasikara. Fa ny daty ny androany fa 15 ny volana Aogositra aloha no etsika manomboka ny vaovao andro anisan'ny manandanja ho an'ny mpino katolika ity daty androany ity izay fotoana nampiakarana velona ny Masina Maria tany Andanitra. Ny andindin'izay sy ny fampahafantarana ny momba n'izany hoe Assomption izany no tateriny Jessica Miray sy Mathieu Prince amintsika androany. Raha fanompoam-pivavahana any am-piangonana isan'ny taona no Ana Maria ny katolika ny andro ny 15 ny volana Aogositra dia niavaka izany tamin'ity taona ity noho ny amiana ara-pahasalamana. Saika tamin'ny onjam-peo avokoa tany an-tokantrano araka izany noho ny aino sy nanaraka ny fotoam-pivavahana ny mpino katolika. Saingy mbola mijanona ho andro tsy fiasana hatrany kosa aloha ny 15 Aogositra toy ny Ascension, ny Toussaint ary ny fety ny Krismasy. Ny Assomption dia finoana orthodoxe sy katolika. Milaza fa i Marie Virgine, renin'i Jesoa dia tsy maty toy ny olombelona rehetra fa avy hatrany dia niakatra velona tany an-danitra rehefa navita ny fiainany tetỳ ambonin'ny tany. Fety lehibe izy ity ho an'ny mpino katolika. Ankalazaina ny 15 ny volana Aogositra toy izao araka izany ny fahafatesana sy ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fidirana any amin'ny paradisy. Emperora Maurice no nanaparitaka ny fankalazana ny fety tamin'ny fanjakana rehetra ny taona 225 hatramin'ny taona 200 izay nitondrany. Efa ny 15 ny volana Aogositra no nankalazaina azy tamin'izany. Vaovao mahakasika ny fahasalamana kosa indray dia manoloana ny zava-mitranga ny herisetra sy ny fahafatesana piasan'ny paramède sy ny mpitsabo manerana ny nosy dia nisy ny fanapahan-kevitra izay norasiny izy ireo ho amin'ny herinandro avy izao. Etsika izay iarahany rehetra moa izany. Asin'Andriamalala no mitatitra izay vaovao izay eo amin'ny sariny Tahiriny Aina ranariny ireny. Mpitsabo mpanampy iray isan-taona farafahakeliny no matin'ny dary sy ny jiolahy mandritra ny fanafihana ataon'izy ireo. Ny any amin'ny tapany atsimo iny raha ny fanazavana azo no tena ahitana ity famonoana mpitsabo ity. Ny alakamisy lasa teo dia chef CSP1 ao Beteva ao amin'ny commune ambanivohitra Ampania no sady be ny tanàna any atoerany no matin'ny firin-dalo ka malona izany indrindra dia isy ny hetsika ataon'ny syndicat-ny paramedy amin'ny herinandro avy izao. Eo amin'ny amin'ny CSB dia mikatona CSB manomboka ny alarobia sy alakamisy zoma io
Ankoatran'ireo vonjy sy ny mpiteraka ireo ihany zany ndraikiny zany hoe tsy misokatra amin'ny varavarana CSB fa apahana mpitsabo mijanonao karaha misy mpiteraka tonga eo na misy ny vonjena tampoka faratsana tampoka an'izany dia ireny ihany ndraiky nefa ny ankoatr'izay dia tsy mandray ireo. Ho an'ny hôpitaly indray dia service minimum fitenina ihany service minimum no tanterahany eny amin'ny hôpitaly zany hoe ho an'ny service de garde zany dia miditra garde amin'ny 9:00 dia miala garde amin'ny 5:00 maraina dia ny journée tsy manao jour amin'ireo andro anankitelo ireo. Eo amin'ny resaka politika dia tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy androany ny RMDM ao amin'ny faritra Vakinakaratra. Nanaraka akaiky izay zava-misy izay tany an-toerana i Germaine Omenjanahary sy Manora Andriamalala, tahaka izao kosa no hitaterany Jessica Miray sy Mathieu Prince an'izany. Tafatsangana androany ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ao amin'ny faritra Vakinakaratra. Ankolafika maro no tonga nanonotrona sy nanome voninahitra ny fametrahana ny filoha lefitra sy ny filoha tamin'izany. Tsy mpanao politika ihany toy ny HVM, lider fanilo, ny TIM sy ny fikambanana firaisamonim-pirenena ao Vakinakaratra, fa nisy ihany koa ny solotena avy amin'ny olon-tsotra niatrika izany fotoana izany. Ka ambaranay amin'ny fomba ofisialy fa Andriamatoa Jean-Michel François no lany maro anisa ho président ary misy vice président manaraka azy ireo no andray an-tanana ny asa fanoherana eto amin'ity faritra Vakinakaratra ity, koa mitsodrano azy ireo hahaleo alasa ary havita ny adidy sy ny andraikitra zay napetraka taminy. Koa amin'ny anaran'ilay filohany rodiben'ny mpanohatra sy ny mambra rehetra no itsofanay rano an'izy ireo hahavita tanteraka ny adidy sy ny andraikiny izay atao eto amin'ity faritra Vakinakaratra ity. Ny ray feo ny rehetra fa vonina anohana ny hevitry ny foibe RMDM nasionaly. Tarigetra ho azy ireo ny ampandroso ny faritra Vakinakaratra amin'ny alalan'ny fanoherana. Joroan'ny mpanohatra dia ny soan'ny malagasy rehetra, ny soan'ny satokantrano zany hoe fijoroana amin'ny fiarovana mangarahara, fijoroana amin'ny fampanjakana ny fahamarinana, fakahalana ny faharatsiana rehetra, fa ny soan'ny mpiarabelona, soan'ny firenena ho an'ny taranaka, izay no ijoroan'ny rodiben'ny mpanohitra. Nitarika ity fotoana ity moa ny RNDM foibe izay nosolohan'ny filoha lefitra tena sy ny sekretera jeneraly ny RMDM nambaran'izy ireo fa efa tafiditra ao anatin'ny fanambina petraky ny RMDM izao fananganana ny RMDM ao amin'ny faritra Vakinakaratra izao. Fa nisy ny fanadihadiana izay nataony mpanao gazetinay androany teny amin'ny FLM Ambohibao mahakasika indrindra ny resaka fitsaboana maso indrindra fa ao anatin'izao valanaretina Covid-19 izao. Fanadihadiana izay nataony nory fitiavana sy tahiriny ihany ranariny. Maro amin'ny malagasy no liana eo amin'ny resaka fitsaboana maso amin'izao vokatry ny tahotra ny Covid-19, anisan'izany ireto renim-pianakaviana ireto. Taitra maraina dia mikropaka be ilay zavikeliko hoe manina maso mamy dia za zany ohatrany hoe ilay maso mena isan'andro reny nalaiky ny fitaratra dia nijerevako tena hafahafa be ka ilay izy dia izay no nahatonga anay aty. Ilay zavatra amin'ilay toe-javatra misy mampanahy ihany hoe makany amin'ny sofina ny maso, mahita tsara mihitsy ny azo, mahita tsara soka. Za mbo ambitra-panontaniana satria na io ihany hoe lazaindra fa hoe mitsofoka any amin'ny maso ihany konko le aretina fa plutôt angamba ny ahafantarako anazy rehefa le mikosika maso ny tanana mitsofoka ao amin'ny maso iny no mampiditra an'ilay izy any anatiny. Oui, nisy tantinanay zay zany plutôt tato izy no nididina resaka cataracte. Il y a 2 ans angamba nandidina anazy fa ohatrany voaingana ihany izy vao sy manifeste le izy. Izy zany ohatrany hoe misy fotoana fa miteny hoe tsy dia tena mahita tsara fa tamin'izay izay vao plutôt ohatrany hoe somary régulier le izy dia izay nampatonga anay natonga anazy nanatina tety. Manjavinjavina indraindray. Iny mety efian'le asako satria ny ana zany ny asako amin'ny écran be foana dia ilaina ihany satria le izy zany tsy fantatra intsony hoe
efa hoentin'ny rivotra eny ilay virus dia mety hipeta mety tonga eny amin'ny maso ihany rehefa sasana matetika ny tanana dia tsy kitikitihana amin'ny maso ny orona ny vary. Araka ny nambaran'ny mpitsabo iray dia anisan'ny mety mahazo ny maso ihany koa ny coronavirus. Raha ny ato amin'ny hôpitaly FLM Ambohiba manokana, olona mandina ny 20 isan'andro no tonga mijery maso. Mahazo ny maso ny virus ny Covid-19 zany dia atahorana mihitsy zany hoe manao conjonctivite ny marary zany indrindra eo zany ny ahitana azy voalohany. Dia ny olona raha vao hafahafa zany ny masony dia miazakazaka izy manantona ny fitsaboana maso zany hoe misy mampiahiahy azy. Vitsivitsy ihany aloha ny olona satria le déplacement koa zany sarotsarotra amin'izao tsisy bus. Tsy ny fitsaboana maso ihany no hita ato amin'ity hôpitaly ity, fa mitsabo ihany koa ny resaka tenda, ny sofina izany hoe ny faritry ny loha. Vaovao mahakasika ny fampodinana ireo teratany malagasy any ivelany dia efa misy amin'izy ireo no tonga eto an-tanindrazana amin'izao araka ny fanadihadiana nataony Noro Fitiavana sy Tahiriniana Ranarinirinina. Hatramin'ny androany, tafakatra 20 ny fangatahana alalana andreo teratany malagasy io dia an-tanindrazana. Malagasy 5 nefa nisoratra anarana, 3 kosa nefa nangataka ody tamin'ny volana Martsa. Saika avy any Eropa avokoa ny ankabeazan'izy ireo. Ny 7 avy any Eropa amin'ireo 3 Andrasana ny alahady izao ny fampidina ny andiany voalohany ireo izay avy any Eropa amin'ny alalan'ny Air Madagascar. Androany maraina kosa nanainga ny sidina Ethiopian Airlines nandao any Addis Abeba niazo any Vato. Tonga androany teny Vato malagasy misa 230 tafajanona tany amin'ny firenena afrikanina tao anatin'ny enim-bolana. Misy ny avy any Mali, Niger, Cameroun, Gabon, Egypte, Kenya. Tsy maintsy natao fitiliana PCR avokoa ireo olona tonga mialohan'ny tena idiran'izy ireo eto amintsika. Avy eo nalefa natokamonina any amin'ny toerana efa voatokana mandra-piandry ny vali ny fitiliana. Fa sesilany ny faneho-kevitra ataon'ny olon-tsotra na mpanao politika sy ny sisa mahakasika ny fitantanana ny krizy eto amin'ny firenena amin'izao fisiny ny valana retina izao. Ny mandidina izay no fanadihadiana nataony Njavandriamahefa androany. Efa bolana mahery izay no ny atao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny vahoaka malagasy. Orinasa maro no voatery ny katona. Betsaka ireo very asa. Eo ireo mbola afaka mampiasa kely izay eo ampelantanana saingy zara fa mahavita miaina. Ao ireo mivarom-pananana sisa mba entina hivelomana. Ny fanampiana sy ny tosika ara-tsosialy avy amin'ny fanjakana nefa ity tsy hita izay marina. Saika ahitana korotana hatrany. Mahasorena ny olona ihany le filazana hoe tsisy tsony ny mbola misy ny fiobona nefa hatramin'ny 5 le izy. Zany ngamba mahita hoe aleo ngamba vahana amin'izay le izy dia raisina ohatrany hoe aretina efa nisy hatramin'izay ny aretina toy ny paludisme, ny peste, ny dengue, sinsia. Zay ngamba tokony tondrana azy amin'izay fa aleo hajanona amin'izay ngamba le fiobona fa potika mihitsy le toekarentsika fa hafahafa amin'ny olona ihany le hoe taxi no avela mandeha aiza moa ny ananany olona volany dia taxi nefa bus tsy mandeha. Manampitrotraka ny tsy fanana ny mpitondra fanjakana paikady matotra hany ka ahitana savorivory hatrany isaky ny misy zavatra ho atao. Za aloha mahita hoe tena mahita hoe misy tsy mahomby mihitsy amin'le gouvernement, misy tsy mahomby mihitsy. Misy aloha manao ihany fa misy tena tsy mahomby le izy. Fa za mahita hoa fa aleo mihitsy ny prime ministre ovana dia ajanony amin'izay ty le isaky ny enim-bolana hoe tsy zany mitantana firenena zany eo anatin'ny enim-bolana sarotra tsy avitanina ministra efa mba teo ihany tena fa tsy mahavita iny ianao zany enim-bolana zany fa farafaratsy mba heri-taona fa raha enim-bolana zany tsy lasa dia hovay tanteraka hatrany amin'ny fotony fa novan'ny fotony lay ny révolution no tokony atao zany manarina ny toekarena io tsy moramora za dia miteny tsy homora io fa io ny tena mafy kokoa noho ny tantanana le Covid teo. Io ny tena mafy io ary ny sosialy bahoaka tsy homora manarina an'io nefa rano io dia poaka ny olona.
Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray dia namoaka fanambarana tao amin'ny tambazotra tserasera androany ny UNICEF Madagascar. Anisany songadina tamin'izany fanambarana izany ny hoe misy fiantraikany goavana amin'ny fampianarana eto amintsika ny fisian'ny fahantrana lalina izay mianjady eto amin'ny firenena amin'izao. Nomena Andriamana Mbs Sabotsy no nanao izay fanadihadiana izay eo amin'ny rindran-tsary ny Andra Kotomalala. Ao anatin'izao krizy ara-pahasalamana izay misy eto Madagasikara izao anefa dia efa mahery ny enim-bolana ireo zaza malagasy no tsy nandrato fianarana intsony. Raha araka ny fanambarany UNICEF tao amin'ny tambazotra an-tserasera androany dia namoaka fa ny 7.7 isanjaton'ny malagasy dia miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ary latsaky ny $2 isan'andro ny vola mba hiveloman'ny fianakaviana iray. Izany dia mitarika voka-dratsy eo amin'ny sehatra ny fampianarana. Raha zato eo ny isan'ny ankizy mianatra eny amin'ny ambaratonga voalohany, manodidina amin'ny 9 eo sisa ny miakatra eny amin'ny ambaratonga faharoa. Mihaino isan'andro araka izany ny isan'ireo zaza miditra an-tsekoly, ary misy moa ny mitsoaka an-daharana. Misy ihany koa ireo ray aman-dreny tsy mahavoaloha sara am-pianaran-janany intsony. Fa eo amin'ny tontolon'ny sosialy dia nisy androany ny hetsika sosialy izay nokarakaraina teny amin'ny kaomuna Ambohidrapeto tamin'ity androany ity ho fiadiana amin'ny Covid-19. Ny bentanana teny an-toerana moa no anisany nitarika an'izany. Asin'Andriamalala sy Tokira Marolahy. Tabapako 20 isany natolotry ny bentanana Ambohidrapeto itosy androany. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny fampanantenana izay nataon'ny bentanana tamin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra izany. Ka nanatin'ny fasarana tanteraka noho ny coronavirus azy dia natao ny ezaka mba hadiovany tanàna. Ny ady amin'ny coronavirus ihany koa dia efa ela moa nanentanana amin'ny mponina eto Ambohidrapeto ny amin'ny resaka fahadiovana indrindrandrindra satria izany fahadiovana izany dia ilaina ankoatran'ny hoe programa nasa izay mbola atao dia izy izany tafiditra anatin'ny programa ben'ny tanàna dia nanolotra izahay commune amin'ireto baka ordure izay ho apetraka amin'ny aksa rehetrarehetra amin'ny Ambohidrapeto eny. Tsy janona eo ihany fa mbola itoy izy io mandritra ny mandaza taonako ny commune Ambohidrapeto dia itoy hatrany hatrany fa ny tanjona dia hoe madio ny tanàna Ambohidrapeto anisan'ny tanàna madio izay izany mitanjanay ary izany vahoaka ny Ambohidrapeto izany vahoaka endry misy manantena fa anaraka tsakasan-davana andreo fandamina rehetra izay ho apetraka amin'ny ben'ny tanàna momba ny fahadiovana dia na ny vahoaka miditra na mivoaka ny Ambohidrapeto dia faly avokoa mahita an'izay fahadiovana izay. Ankoatr'izay dia olana goavana mianjady amin'ny commune Ambohidrapeto ny tsy fisian'ny rano fisotro madio ka misy fangatahany ben'ny tanàna momba izay. Dia mangataka izahay ety Ambohidrapeto ary misy manantena fa ao anatin'izany ihany koa ny commune namana manodidina ny Ambohidrapeto satria nisy ny ben'ny rano ery ambony ery eo amin'ny fokontany Ambohidrapeto dia anisan'ny mamelona commune maro izy io, commune 4 dia mangataka izahay raha mangataka amin'ny tompon'andraikitra an'Ivanjirama arak'izay efa fampiresahana ihany koa tany amin'ny fivoriana atao amin'ny koka atao amin'ny CIA momba ny famerenana amin'ny laona ny sy ny ben'ny rano dia mangataka indrindra izay tompoko amin'ny tompon'andraikitra Anjirama momba an'izay fa tena mijaly ny vahoakanay, tena mijaly. Fa ao anatin'izao ady amin'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara izao dia tsy noadinoiny ireo solotena ny mponina mipetraka sy mila ravinahitra any amin'ny nosy La Réunion ny nijery ireo sahirana eto Madagasikara. Nahazo tombony tamin'izany ny tao amin'ny boriboritany fahaenina androany izay nanaovana ny hetsika sosialy. Nomena Andriamana Mbs Sabotsy sy Andra Kotomalala. Bodofotsy, vary ary savony ho an'ny mponina sahirana miisa 200 tao amin'ny boriboritany fahaenina no natolotra ireo solontenan'ny malagasy monina etsy amin'ny nosy La Réunion izay mitondra anjara briky amin'ny fanomezana tolo-tanana n'ireo fianakaviana tena marefo. Izy ireo dia misy ny mpanao politika fa olon-tsotra izany ohatrany hoe ohatra ny fikambanana GTT any Anarena dia ireo izany no nahatsiaro ireo havana aty Madagasikara dia nanolotra an'izao fanomezana izao. Dia natao koa hoe bodofotsy ny fanomezana satria ao anatin'ny ririna tsika izao. Efa ao anatin'ny ririna izany tena hoe fototra mahatonga ny coronavirus izany dia resaka atsika. Dia izay izany nanaovany hoe safidia mihitsy ny aloha bodofotsy no atolotra ho an'ireto malagasy reto. Nateriny isam-baravarana izany fanomezana izany ho fanajana ny fepetraka-pahasalamana mba tsy hisian'ny fitangoronana sy ny famorim-bahoaka.
Tsy eto Antananarivo ihany no heverindry zareo anohizan'izao hetsika tolo-tanana izao fa any amin'ny faritra ihany koa. Eo amin'ny vaovao sy maresaka iraisam-pirenena dia ny tontolon'ny baolina kitra aloha no tena manintona ny sain'ny maro ankehitriny. Tafakatra eo amin'ny dingany manasa-dalana ny Bayern de Munich rehefa nandresy ny ekipa ny FC Barcelone tamin'ny isa mavesatra 7-2 tamin'ny omaly. Ny andindin'izay no tateriny Jessica Miray. Nalalaka dia nalalaka ny isan'andresen'ny Bayern de Munich ny ekipa ny Lionel Messi 7-2. Dia diso fanantenana indray aloha izany izay naka ny FC Barcelone tamin'ity Ligue des Champions ity. Le Bayern Munich n'a fait qu'une bouchée du FC Barcelone de Lionel Messi hoy ny lahatsoratra an-gazety vahiny iray androany maraina. Ity ny faharesena navesatra indrindra ho andry zareo Barça teo amin'ny tantaran'ny Ligue des Champions hoy ihany koa ny fanehoan-kevitry ny Matianina eo amin'ny sehatry ny baolina kitra tao amin'ny Twitter. Vao nanomboka ny baolina dia efa hita taratra ny tanjaky ny Bayern de Munich. Nahafaty baolina 4 be izao ry zareo tao anatin'ny 30 minitra ny lalaovany. I Thomas Müller no namono ny baolina voalohany 4 minitra ny lalaovany. Niezaka niady ihany ry zareo Barça ka nampitovy ny isy, saingy tsy tany intsony ry Bayern de Munich. Somary nahazo aina indray ry zareo FC Barcelone rehefa avy namonjy ny vestiaire hiditra amin'ny mi-temps faharoa teo amin'ny centre Messi ary dia namono baolina tokoa i Suarez. Saingy dia nitoy hatrany ny tanjaky ny Bayern ka izao nivoaka malalaka amin'ny dingany manasa-dalana izao. Izay ivoaka ho mpandresy amin'ny quart de finale androany alina. Ifanandrina ny Manchester City sy Lyon no ifanandrina amin'ny Bayern de Munich amin'ny lalao ny manasa-dalana. Averina hofitinina aminao aloha ary ny tatitry ny antotanisa mandidina ny valana retina coronavirus eto Madagasikara. Nisy olona roa indray no lavo ny Covid-19 teto Madagasikara tao anatin'ny 420 ora ka tafisiakatra 470 androany ireo namony ainy. 120 kosa ny tranga vaovao any androany. Ny 27 amin'ireo eto Analamanga avokoa, Antananarivo renivohitra, Avaradrano, Ambohitra Atrimo ary Atsimondrano. 17 amin'ny faritry Diana, 9 ao Matsatra Ambony, 4 ao amin'ny faritry Sofia, ao Antsoia avokoa, 3 ao Sava, Sambava, Andapa ary Antala, 3 ao Atsimondrefana, 3 ao Anosy ao Tolaniaro avokoa, 2 amin'ny faritry Boeny ary 2 ao Vakina Karatra. 420 sy 310 izany izao ireo marary Andala-Pitsabona manerana ny nosy. Ny ampy 10 kosa ireo marary en forme grave ka mitotaly 470 amin'izao. Ireo sitrana kosa ny ampy 120 sy 200 ho any androany hatrany. 720 sy 510 sy 5 alina ny fitambaran'ireo test PCR vita teto amintsika ny volana Martsa hatramin'ny 14 ny volana Aogositra teo. 20 sy 404 kosa ny gène expert vita ho an'ny Zoma 14 ny volana Aogositra araka ny tatitry ny CCO ny voakandroany. Tafisiakatra 420 sy 703 sy 1 alina araka izany ny isan'ny olona voan'ny Covid-19 hatramin'ny dirany ity valana retiny ity teto Madagasikara. Aoriana izao vaovao izao dia averina aminao aloha ny tatitry ny fametrahana fomba ofisialy ny RMDM ao amin'ny faritra Vakina Karatra. Aorian'izay kosa no anarahantsika ny fandaharana manokana mandidina ny ilay fikaonan-doha lehibe izay nokarakarain'ny RMDM tetsy Belera tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. Dia izay ihany koa no ametrahako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray mirary farary ny herinandro finaritra ho antsika jiaby ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.